ny zatovolahy sy zatovavy teraka teo anelanelan'ny taona 5 ka hatramin'ny 7 dia entanina anao Ankavaliana indray tokolasy tokovavy no ianako aminao amin'ny tsy alakamisy fahatelopolo ny volana Jolay 2024 ato anatin'ny vaovao an-tsara atoandro ny televiziona malagasy manolotra ny araba tompoko ary ampanajana no anasako anao anaraka izany fampahalalam-baovao izany. Mialohan'ny idirantsika ao anatin'ireo votoatim-baovao dia indro atolotra anao ny sationam-baovao arahanao ato anatin'ny vaovao an-tsary ao anatin'ny lohatenim-baovao. Nahazo taratasy tany sy fanonerana ireo mponina ravatrano tao Tanandava Tomasina no ny fanatanterahana ilay tetika sagoavana mifandraika amin'ny fanitarana ny serana tsambony Tomasina. Tanora zato fanina ho lasa mpandrarà ary amolavola tetika sany amin'ny distrika ny Bekily azo fanohanana arabola ireo tetika samendrika. Tanora malagasy maro no manana avo teknika ambony amin'ny filalaovana ny jeux vidéo Tekken ary efa niatrika fifanana iraisam-pirenena i Madagasikara. Ny lafim-baovao rahateo-karena andeha anokavantsika izao vaovao atoandro izao amin'ny tsianio ity ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy omaly 7 Jolay ary aritra efatrandro ny foara meva andian'ny faharoa-mbefolo any Antsiranana renivohitry ny faritra Diana. Etsika maro no totosaina mandritra izany izay iompana indrindra amin'ny tantsorika atao amin'ireo mpandrarà tany an-toerana ary nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny varotra sy ny fanjifana Tianjara solon-tenan'ny televiziona malagasy any Antsiranana no ndeha hitondratsika izay lanona mpanokafana ny foara meva izay. Misarika ny mpandrahara tsy miankina madinika sy salantsalany iroso amin'ny sehatra ny ara-dalàna sy ny mahamatianina mamaly ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena. Ny ministera ny varotra sy ny fanjifana nanoloana ireo mpandrahara maro mandray anjara amin'ny etsika foara ara-ekonomika meva andian'ny 2020 eto Antsiranana izao. Mandritra ny efatrandro isian'ity etsika ity misokatra ho an'izay liana amin'ny asa fandraharahana ny tranoheva ny ministera ny varotra sy ny fanjifana indrindra hanomezana torolalana momba ny dingana harahana amin'ny fanondranana entana atsy amin'ny tsena ny kontinanta afrikana. Ny tanjona dia tokana voalohany indrindra aloha izany dia ny amezantsika tantsorika ny sehatra tsy miankina satria ny foara toy izao dia vanim-potoana anankiray ahafahantsika mampifandray ny fanjakana ny sehatra tsy miankina ary ahafahantsika ihany koa mampifandray an'izy ireo amin'ny mpanjifa. Miatrika aza toy izao no ahafahantsika mahazo ny vaovao na koa ny torohevitra ny ahafahantsika misitraka izany mety ho vokatra teraky ny fanondranantsika hitany eo anivon'ny tsena iraisam-pirenena izay. Ankoatry ny fampiofanana dia misy ihany koa ny fampalalànantsika hoe aiza avy ireo tsena afaka nondranantsika ndreo vokatritsika ireo inona ny dingana arahana azahoantsika ny taratasy rehetrarehetra izay takin'ny fanjakana satria mandrisika antsika ihany koa mba hisehatra ao anatin'ny ara-dalàna. Ny ministera ny varotra sy ny fanjifana zany dia mametoky atsika mpandrahara fa eo akaikintsika mandrakariva manome tantsorika atsika ihany koa ka ho porofon'izany zany dia ny fanatanterahana n'izao etsika izao izay ministera ny varotra koa dia manana tranoheva mba hanoro atsika ny dingana rehetrarehetra mba ahafahantsika misehatra araka ny tokony izy ao anatin'izany sy ampiarina ny fandraharahana izany. Ankoatrin'izay ihany koa dia izy ny atrikasa izay ho atao mahakasika ny hoe inona moa ny atao hoe marché amin'izilekafy ahoana ny ahafahantsika manondrana nentantsika eo anivon'izany tsena afrikana izany.
Varavarana misokatra ho an'ny mpandrahara aty fotony indray mandeha isan-taona ny foarameva no izy tsy natao hitadiavam-bola ho an'ny mpikarakara fa fampafantarana ny vokatra misy ary fitadiavana ny lalam-barotra. Nanamafy ny filohan'ny Federasiona ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria eto Madagasikara no sady filohan'ny Antenimieran'ny Varotra sy ny Indostria Antsiranana Laopo Oingo Wilfrid fa mahatratra 30% ireo tranoeva mampiranty ny vokatra hananany ary ity ny foara mivelatra sy be mpandrainjara indrindra ato amin'ny ranomasimbe Indiana. Efatrandro ny faharetany ny foarameva andiany 12 any Antsiranana ivadika lafombaovao mahakasika ny sosialy indray isika manomboka eto araka ny efa nambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia natolotra omaly ihany koa an'ireo mponina voatery tsy maintsy noesorina teo amin'ny toeram-ponena ny tao Tanandava Tomasina noho ny fanatanterahana ilay tetika sagoavana mifandraika amin'ny fanitarana ny serana tsambony Tomasina ny taratasy fanomezana tany ho an'ireo voakasika miaraka amin'ny fanonerana ho fitsinjovana ny mahaolona. Aisha Abbas, Mira Londina, Romualda Rakotormanana. Fiarmoa ny farmo zany manolotra anao ny chèque izay mitentina folo tapitrisa ariary ary ny taratasy na donation izay fahanao misitraka n'ilay tany Porsec 2 izay omeny ny spaty anao zany. Tokatrano 3 nanaraka fandaminana sy ireo dingana rehetra amin'ny fisitrahana ilay tany 500 metatra toradroa ao amin'ny Porsec 2 no notolora ny orinasa Spat Bokotany Memempona izay manamarika fa anireto vahoaka ireto madiodio ny tany eto amin'ny Porsec 2. Marina fa ireo vahoaka nanaiky ny findra avy tao amin'ny Porsec 3 hakany amin'ny Porsec 2 ireto ny tsinjovana manokana ireto. Ankoatra ny Bokotany dia notolorana fanonerana manokana avy tamin'ny orinasa Spat sy ny fitondram-panjakana ihany koa ireto mponina ireto. Ny filohan'ny fanavozana Andriamato Colonel Mikael Randrenirina amin'ny maray aman-dreny azy dia nitsinjo foana izy aloha hoe mahaolona aloha jerena monsieur le ministre ary izay no nampitaina tamin'ny tare général'ny Spat ka rehefa izay dia izay no nanomezana anareo ho ataontsika androany ny taratasy fanolorana an'ilay tany kanefa tsy vitan'izay ihany fa araka ny teneniko teo izay hoe tena mitsinjo ny mahaolona ilay filohantsika ho an'ny nanana trano en dur dia isy fanolorana chèque mitetina 20 tapitrisa ariary ho karazana dia sy expropriation ary le izy fa noho ny fahatsapany ny teo anivon'ny Spat. Ny trano azo dia 10 tapitrisa ariary mbola veriko indray mandeha fa fitsonjova ny fitondram-panjakana zany ary ny voalohany amin'izany dia ny filohan'ny fanavozana ny Republika. Mitoy ihany koa ny fisokafan'ilay guichet unique ho an'ireo mponina ao amin'ny Carreau 2 Tanandava Tsarakofafa izay mbola tsy nisitraka ny tany eto amin'ny Porsec 2. Tsy hipetraka ny Spat raha tsy ny raisina sy menona daholo ny olona rehetra izay avy tao amin'ny Porsec 3 fa ny fandaminana no mila rahana fotsiny. Izany hoe hoentsika amin'ny herinandro indray zany hoe vakiliza indray no raisiny guichet eo dia tsy mijanona io raha tsy vita tanteraka le traitement fa hoe zahantsika koa nefa hoe ho limitena le fotoana fa tsy hoe anao an'io foana tsika satria misy zavatra fa maro mila atao ary ny tena mahamaika anay dia ny azahoana le titre tsy ho azo mihitsy nefa le titre raha tsy vita daholo le fandraisana le totataratasiny tsirairay dia mbola manentana hoe arao le fandaminana ataoko angamba fa ny androandroany nahitantsika hoe adingana le pray lehibe vita anamafy orina an'izay le fampitokisana zay hoe fitondram-panjakana sy ny Spat dia tsy manana teny roa fa rehefa miteny zay hoe izao le atao dia tanterahana ela izy. Ity tetikasa plateforme multimodal logistique et porteur de Tomasina ity dia dingana iray ahatongavana amin'ilay port 2.0 ka vinavinaina ahazaka ray tapitrisa cantonnaire ny port'ny Tomasina Tsoatsy izay mifandraika betsaka amin'ity tetikasa ity.
fa manoloana ireny fanonerana ny mponina ravatrano tany Tomasina ireny dia velim-pisaorana ny fitondram-panjakana indrindra ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ireo mponina nafindra toerana ao Tanandava Tomasina no nitosika entina miarana sy ny fanomezana tany ho azy ireny. Romuald Rakotoarmanana. Iray amin'ireo telo ambin'ny polo ny sitraka tany sy fanonerana Iday François isan'ny olona zato voalohany soratra anarana nanaiky an-tsitrapo hiala teny amin'ny Port Sec 3 toerana hanatanterahana ilay tetika asa goavana fiantsonana fiara vaventy sy toby lojistika ho an'ny Seranatsambo. Nanome fotoana zare amin'ilay fandravana ilay tanàna dia nandrava zahay ary nanomeo ilay fotoana zare manodidasana ilay entana nandravana azy ary zay ilay mahatonga io ilay trano ake io mbola misy kakazo avy tagny mihitsy izy tegna betsaka be dia be naverina aminanjy fa nohon'ilay zavatra mbola misy azo naverina kely. Manamora ny fananganana ny trano fonenana ny fahazahoana lela vola fanampiana avy amin'ny SPAT sy ny fitondram-panjakana ho ireo mponina ahafahana miarina indray. Ny tsinjon'ny maholona ny SPAT ary eto indrindra no itondrana fisaorana ny Andriamatoa PRRM satria raha ny ona tamin'ny zahay dia izay nangatana hoe tsy njovy manokana ny maholona monsieur le président rehefa tsy maintsy mirosy ny tetika asa-panjakana ho tombotsoan'ny voakany Tamatavy sy Madagasikara manontolo dia efa hita zany zao fa nitsinjon'ny maholona izy tao anatin'izany ny fanomezana transport mamaim-pona ho anay le nifindra ao anatin'izany amin'ny direction maro samihafa amin'ny population sy ny rano na ny vivre indrindra fa ny tany 250 mètres carrés izay soratra aminay. Raha ny fantatra ny akamaroan'ny olona nonona tao amin'ny Port Sec 3 dia mahatsiaro voafitaka noho izy ireo ny vidiny tany. Le hoe tsy tany nenina angamba ny anisan'ny voafitaka zahay tena nieritreretinay anay matona no fanorenana zahay anisan'le voafitaka zany zay ny vidy tamin'olona dia avy eo nefa no tonga ny notification hoe tsy anareo io fa mila miala dia tena nitebiteby ary an-dranomaso nanao fanadihadiana maro moa hoe ahoana marina ny tena position anay amin'izay fotoan'izay dia hitanay tao hoe tsy maintsy mifindra miala ny mety aminay dia nanapa-kevitra izay ho aty moko hafa mihitsy zany hoe mipetraka aminenao hoe omenanao maimaim-poana no le fitebitebena maro tary amin'le tany tsy anao izy ianao. Ankehitriny manana fanantenana ireo mponina ny sitraka tany mirefy 500 metatra tora-droa vita titra sy kadasitra avy amin'ny SPAT. Faly izahay satria ny antony mahafaly anay tsy hoe sanatria izahay ravatrano fa ny antony mahafaly anay mbola tsy nisy teto Madagasikara zany hoe petraka teo ambony tany tsy ara-dalàna zahay dia nesorina teo fa tsy nesorina fotsiny fa mbola nomena tany 250 mètres carrés izay titre borné izay soratra amin'ny anaranay dia boky an-tanana. Nambaran'ny tompon'andraikitra fa ireo izay manana taratasy mazava no isitraka ny fanonerana ary mitohy ny fandraisana ny atota taratasy eo anivon'ny guichet unique. Izay ny vaovao avy any Tomasina mahakasika ireny fanonerana ny mponina ravatrano tao Tanandava ireny fa ho an'ny manakara isika izay miomana manao arisakana sy fomba rehetra isorohana ny alajaza na ny alatr'olona inina tao anakorontanana ny saim-bahoaka amin'izao fotoana izao ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ireo mpikaroka fandikan-dalàna ao an-tampon-tanàna ny manakara mba tsy hahatongavana izany any an-toerana Andriamanjaka Serafin Roky Ratianjanahary. Manoloana ny zava-misy ankehitriny any amin'ny faritra sasany eto Madagasikara, indrindra ny famonoana sy fangalarana olona izay heny tatoato, dia tsy mitazam-potsy ny melohan'ny fotoana ny avy eo anivon'ny fitsarana sy ny mpikaroka fandikan-dalàna na koa ny OPJ, officier de police judiciaire fitovinana, fa mametraka paikady manokana isoroana izany. Ny fampizara hatraikefa teto amin'ny lapan'ny fitsarana ambaratonga voalohany manakara izy ireo, izay notariany mpampanao lalàna ambony avy eo Fianaratsoa, Andriamatoa Mony Jean-Baptiste Prosper. Ny OPJ rery tsy vitan'io asa ara-pisarana io. Zay pisarana koa tsy vitan'io io fa fampitoy ny asa izay ny signe de fianarana teto mba fampizarana na fanakirozana traikefa mikasika an'izay fanasarana asa zay. Aoka tsy isalasala isika hanantona na ihantso ny tompon'andraikitra hoy ny tony mpampanao lalàna Lovasoa Jean d'Arc. Première réaction zany amin'ny raha ohatra ka misy tranga amin'izany eto amin'ny fiarahamonina
na ho any akisy zany na olon-dehibe. Ny ao amin'ny police nationale moa dia efa manao an'izay hetsika izay sensibilisation eny anivon'ny fokontany rehetra, ary dia manampy izahay manome toromarika azy ireny ny teny sy ny sensibilisation na ny fanentanana izay omena andreny vahoaka ireny. Koa aza misalasala izany sika rehetra fa na ny any amin'ny tandro filaminana na ny atao amin'ny fitsarana dia afaka mandray tsara na andro na alina ireo fitarainana na tranga rehetra izay misy any fiarahamonina any hafahafa ka mitovitovy endrika amin'izay afakana olona sy famonoana olona izay. Mariana moa fa hatreto dia mbola tsy nahitana tranga alatr'olona na alajaza manerana ny sisy tany ny faritra fitovinana. Koa manentana ny vahoaka sy ireo ray aman-dreny hatrany mba hanaramaso ny zanany sy ny ankohonany ahafahana misoroka ny loza mety tranga. Nahazo CSB2 ny fokontany ao Tsararano ambony Mahajanga, izany foto-drafitr'asa izany dia mamaly ny politika ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka ny amin'ny fitsaboana manakaiky vahoaka afa-pasahiranana noho izany ireo mponina ireo any an-toerana rehefa tojo fahasalamana fa tsy mila mandeha lavitra intsony. Ulrisia Vonjy-Arsoa, Eugène Takla Patterson. Ny fomba ofisialy ity CSB2 Tsararano ambony ity eto Mahajanga ho famaliana ny entahaitam-bahoaka ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny politika mpanjakana ho an'ny ministera ny fahasalamana manantona vahoaka. Izao fitokanana foto-drafitr'asa izao dia notronireo solitena mpanjakana Isatsikajiny eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Ity CSB2 ity no foto-drafitr'asa fahatelo notokanana ato anatin'ny faritra Amboeny. Ny fanaovana foto-drafitr'asa manaraka amin'ny toetrandro tahaka izay hita eto amin'ny CSB ity. Misy anankitelo izy ireo no natolotra ho an'ny vahoaka ampiasan'ny vahoaka nandritra herinandro ity dia ny CSB2 Betsako izay ao Mahajanga faharoa, ny CSB2 Parlava izay any Marvoy ary amin'ny ariva ity dia ny CSB2 Tsararano ho an'ny eto Mahajanga. Afaka mampiasa izany daholo ny vahoaka rehetrarehetra ato amin'ny distrika Mahajanga voalohany, indrindra fa ireo mipetraka amin'ny fokontany manodidina dia fokontany Tsararano ambony, Tsararano ambany, Anosikely, Antany Masaja, Ambondra dia afaka misitraka anty tobim-pahasalamana ity. Hiasa avy hatrany ity toeram-pitsaboana ity aorian'izao fitokanana izao ary ahitana ireo tolotra maro samihafa afaka sitrahany sarababem-bahoaka. Ny fijerevana ny marary ny consultation externe ozy izy, ny resaka fahasalamana reny sy ny zaza, ny fampiterahana, ny fanaovana vaksiny rehetrarehetra zany izay hitatsika any amin'ny CSI Mabibo, any amin'ny CSB2 Mahavoky dia hitatsika ato. Fa ny mampiavaka manokana ny reto tobim-pahasalamana vaovao ireto dia fitaovana raitra dia raitra no misy ary ny mpiasa amin'ny fahasalamana moa zany dia manaraka ny norma daholy amin'ireo CSB vao nosokafana ireo. Asa masina ny asa fitsaboana ka vonona mandrakariva ary tsy raviravin-tanana ny mpiasan'ny fahasalamana ho famonjena ny ainy mpiarabelona. Lafomavao fampandehanan-draram-panjakana eny fotony maro ireo mpiasa-panjakana ambony no voatendry isana ny fitantanana ireo sampan-drarahan'ny ministera ny amin'ny faritra rahantsika anatin'ireto tambatsara ireto ny famindrapitantanana tamin'ireo fitalevam-paritra vaovao tany Antsohi, Maroantsetra, Ambatondrazaka, Bongolava ary Tomasina. Amin'ny fomba ofisialy aty amin'ny faritra Bongolava ny fitalevam-paritra misahana amin'ny fanavozana ka Andriamatoa Razaka Nirina Andriamalala no tale-paritra voatendry tamin'ny filan-kevitry ny minisitra hitantana izany. Vonona amin'ny fiara-miasa amin'ny rehetra anatanteraka ny fanavozana miainga ny fotony ny tenany teo anatrehany minisitra misahana amin'ny fanavozana Ramatoa Maître Antriniaina Razafimanantsoa izay tonga nanome voninahitra amin'ny fijoroan'izany fitalevam-paritra izany. Miantoka sy manatanteraka ny fametrahana ny tena fanavozana eto amin'ny tanin'ny Republikanina nandritra ny 4 volana ny ministera misahana ny fanavozana. Manomana ny fikaonan-doham-pirenena ary mijery ireo sosialim-bahoaka nanaovana fitakiana tamin'ny tolona teny Kianja, mametraka paikady ho fanomezakasina mpiasa-panjakana. Ireo no nitondran'ny ministra Antriniaina Razafimanantsoa fanazavana nandritra ny fiaonany tamin'ireo tompon'andraiky mpanjakana taty toerana. Nanamafy ny ministra misahana amin'ny fanavozana nandritra ny atrikasa fa ireo hevitra rehetra voangona amin'ny fikaonan-doham-pirenena tety fotony no atambatra ho atotan-kevitra ka avadika makany amin'ny lalam-panondrenana. Ka ny ministera izay tarihany no manao tantsorika amin'ny fanatanterahana izany fikaonan-doham-pirenena izany izay tarihan'ny FFKM.
hitondra fampandroana ho an'ny serasera sy ny kolotsaina ny lahateny nataony tale vaovao ny fitaleavaparitry ny serasera sy ny kolotsaina tsinanana tension Hubert isy ny fanoizana ny asa efa vita teo aloha araky ny iraka nampanaova ministera azy misy ihany koa ny lahara-pahamena ho azy ny tale teo aloha kosa dia nanao ny tombanezaka ka misy ny asa vita ho izy ary misy ny tsy mbola vita izay tokony totosaina sy hotohizana ireo no ho fantatra tamin'ny fifanaovatsony ho famindram-pitantanana teo amin'ny rotonta tao amin'ny lapan'ny faritra Tsinana ny 7 volana Jolay 2024 tsy misy ny fanavahana eo amin'ny asa fanaova gazety na miankina na tsy miankina zava-dehibe ny fidinana ifotony ahafahana manome tolotra vaovao tsara kalitao ho an'ny vahoaka manandanja ny serasera sy ny kolotsaina izay mitaky fiara-miasa matotra ho an'ny rehetra. Andriamatoa Andriamampionona Zaka Armino Heroika indray no voatendry hitantanana fitalevaparitry ny angovo sy ny akoranafo vaovao ny solo Andriamatoa Sam Mariska Alfred tale iresa-paritry ny angovo sy ny akoranafo Atsinanana. Ny solo tena ny tale iresa-paritry ny angovo sy ny akoranafo Atsinanana tamin'izao famindram-pitantanana izao Ramatoa Raha Fiaramanana Viviane lehibe ny Sapandrara ny angovo sy ny akoranafo loatra mangoro teo aloha. Andraikitry ny fitalevaparitra ny manantanteraka ireo paikady napetraky ny fitondrana fanavozana amin'ny alalan'ireo tetikasa maro isan-karazany entina mampandroso ny faritra mahakasika ny angovo sy ny akoranafo. Tanjona ny hanomezana fahafaham-po ny vahoaka amin'ny resaka herinaratra. Izana ihany koa ny fen'ny fomba fitantanana ny resaka akoranafo. Nasiana resaka manokana nandritra izao famindram-pitantanana izao ny mahakasika ny fatapatapan'ny herinaratra ato anatin'ny faritra. Nanome voninahitra ny fotoana ny sekretera jeneralin'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo Andriamatoa Rakotonandrasana Adolphe zay nanasongadina fa zava-dehibe enivon'ny ministera ny fitantanana ra-panjakana manakaiky vahoaka. Mirona bebe kokoa any amin'ny angovo azo avozina ny fanjakana raha 3.4 megawatt ny filana ato anatin'ny faritra 7.50 megawatt no azo trandrahana ka iezana sy imasoana ny itrandrahana io. Eo amin'ny lafiny akoranafo ny fitalevaparitra sy ny délégué régional ny OMH no iantoka ny fahatsaran'ny solika tsara kalitao. Fanaraha-maso fampisitrana ny zony mpiasa eo amin'ny toeram-piasana ho an'ny sehatra tsy miankina, fanampina ny tanora hiditra eo amin'ny sehatra ny asa amin'ny alalan'ny tolotr'asa ary fanamavanana sy fanafianganana ny fikirakirana ny antotan-taratasy ho an'ny mpiasam-panjakana. Ireo rehetra ireo no lara-pamena ho an'ny talepahatry ny asa sy ny fampananana asa ary ny asa-panjakana vaovao ato Sofia izay navita fifamindram-pitantanana teo amin'ny tale teo aloha Andrianarivelo Mirilo Razafozanaka izay navita be ny asa nandritra ny 10 taona tato Sofia ary nanomboka io ezaka fanamavanana ny fikirakirana ny antotan-taratasy ny mpiasam-panjakana io indrindra ny fisitrana ny équivalence ho an'ny mari-pahaizana na ny diplôme sy ny tale vaovao Tilaizara Romary Hervé izay vonina noho ny ezaky ny teo aloha sy hanatsara trano ny fampanarandalana eo amin'ny sehatry ny asa. Marina mo fa ireo mpiasa ny FOP eto Antsui no misana ny mpiasam-panjakana sy ny tsy miankina rehetra ho an'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Sofia. Tsy toeram-panasaziana fotsiny ny fonja fa fanarenina ireo nanita amin'ny fiarahamonina. Omena fanabeazina ireo vafonja iomanana amin'ny fiverenany eny amin'ny fiarahamonina rehefa mivoaka ny fonja. Manana zohotsabona koa ny vafonja rehefa marary ka nanolotra fanafody 4 boritra ho an'ny fonja be ny maro antsitra ny talemparitra ny fandarana ny fonja Ambatsoa fanomezina avy amin'ny ministera ny fitsarana. Amin'ny mafitalevam-paritra vaovao vona joro ity fitalevam-paritra ny fandarana ny fonja Ambatsoa ity dia asa goavina no miandry hoy ity talemparitra vaovao voalohany ity. Ny fampandehanana azy aloha ny Vendoan Rara manaraka eo ny fanatanterahana ny asa ao anaty fitsipifehezana irosona amin'ny atao hoe fandarana ny fonja moderne indrindra fa niady amin'ny kolikoly sy fampiroboroboana ny tompam-pamokarana isitrahany ireo vafonja ny zo mahaolona azy. Lafomba vao mandridina ny fampiofanana omena fiofanana mahandro sakafo mandrary ary manjaitra ireo vehivavy any amin'ny distrika ny Vohibe no hetsika izay karakarain'ny solombavam-bahoaka mivady voafidy tany an-toerana ary amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fiofanana arakasa. Natao izany no ny fahatsapana fa betsaka ireo vehivavy tsy mahatody fianarana ka lasa mipetrapotsiny tsy manana antom-pivelomana. Ilarion Razafitsotra Thierry Randrenasoa. Tanora vavy avy amin'ny komina 4 aty amin'ny distrika ny Vohipeny
no mahazo tombosoa amin'ny fampiofanana asatanana fanamboarana mofo, zaitra ary rary. Natao izao no ny fahasapana fa mbola besaka ireo anakaviamindreny sy manana antom-pivelomana. Angadina nanana sy vinahitana ity esika ity ny filombonaitry ny association Tambanivolo sady solombavambahoaka voafidy daty an-toerana. Tonga amin'ny fotoana ilana azy izao hoy ireo mpiofana. Besaka ireo maniry saingy sy misy ny manosika. Ia taloha teo zany miantehitra amin'ny rary lafika avao fa kaiky la avy ndreo da nanana experience hafa koa iahy ity nahazo raha vaovao koa zany iahy amizao. Tena mahazo tombombavitra misy zany ao aminazy ity da tena iaho agnisan'ny tanora vao koa iaho mahita an'izany amizao iahy tanora zany da tena ity mifaniagna misy ny iahy amin'ny vidiny ity. Manome tansoroka amin'ity fampiofanana ity ry zareo avy amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy fiofanana arakasa. Tombony lehibe ho an'ny tanora izao ary hampiainany sy fanananasa. Asa fampandrosoana izao ary misy vokatra tsara ho antsika satria fampianarana asa ary fanampitombona ny vola miditra ao amintsika. Zay ny tena tanjona ny fiofanana zao. Angatany zany sika raha vita ny fiofanana mba ampiatra zay amin'ny fiainatsika ary ampidibolantsika amin'ny tokantranontsika tsiraikiraika. Na ny asa fampandrosoana na ny asa sosialy izay sahaniny association Tambanivolo dia nampitoviana lanja avokoa ny fisitrahany vahoaka izany ary izao hesika izao dia hanenaka ny komina 120 aty an-toerana. Tanora zato no nahazo fiofanana tamin'ny alalan'ny lalam-piofanana ho mpandrara ny fanatsarana ny tenany ary ny famolavolana tetika asa pitch deck. Aorian'izay fiofanana diany voalohany izay dia iroso amin'ny dingana fiofanana fikotrehana tetika asa na ny incubation ireo tanora aritra 3 volana izay fiofanana izay ka misy amin'ireo tanora manana tetika asa mendrika no azo famatsim-bola mifandraika amin'ny tetika asan'ny Lainirina Jano. Zato no nahazo fiofanana ho mpandraharaha fampandrosoana ny tena na développement personnel famokarana tetikasa ary fanomanana pitch deck ho fanomanana azy ireo hiditra amin'ny dingana fikotroana na incubation. Izao tanteraka dia fandaharana asa ny progress vatsia ny fidavola tanterahiny ministerian'ny fambolena sy ny fahalevantena ara-sakafa. Nisy araka izany lanona no fizarana sertifika ho an'ireo tanora na vita fiofanana. Tsapa dia tsapa hoe betsaka ny tanora tsy anasa, betsaka ny tanora manana ny diplôma ny ranotovy tany amin'ny université fa tsy anasa. Da eto amin'ny alalan'ny projet progrès manofana tanora zahay atao faritra mba ho tanora mpandraharaha. Rehefa vita zany fampiofanana zany dia hanana ny asany manokana ireo tanora ireo hamory asany manokana ireo tanora ireo afaka hiasa iriaria eran'ny faritra ary mbola afaka koa manintona ny tanora namany zareo ifarimbona hanatanteraka zay projet atsangany zareo manokana. Isa 7 no nizarana sertifika moa zany teto Ankily izay teo amin'ny fanofanana ny préoccupation. Atsoatsy dia hisy ny fanofanana indray mandeha ireo tanora ireo ao anatin'ny phase manaraka izay formation d'incubation. Ka izay indrindra no antom-pisina izao hetsika izao androany ny amin'ny fizarana sertifika sy ny famohana amin'ireo tanora izay nahavita fiofanana. Tinanjisika nanatanteraka ty fiofanana manokana izay tanora mpanjara aty zany dia tia tena mety amiko mihitsy zany hoe iraho mihitsy ho leader na filohana entreprise anankiray. Nanao ohatsy zany tamin'ny pitch deck natanay zany dia ny fiatsasana atao zao fiharena osy. Io fiharena osy io zany zaho mihitsy ro hamatsy osy any aorinany. Ity no andiany voalohany pré-incubation na fanomanam-pikotrehana izay izorana amin'ny incubation na fikotrehana. Aorian'izao dia mbola hisy ny fiofanana hositrahan'izy ireo. Arakaraka ny sehatrasa no safidiany haritra 2 na 3 volana eo rehefa tafita eo amin'ny fikatroana na incubation.
Ny ankamaroan-draponina ao amin'ny commune ambanivohitra Androvakely Ansourbe dia mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa. Maro ihany koa ireo zokiolona no efa marefoka tsy mahavita izay asa fambolena sy fiompiana izay intsony ka tonga nanolotra fanampiana ho azy ireo ny solombavambahoaka misahana ny ilana andrefan'ny distrika Ansourbe. Lova Sozoze. Tahaka izao ny lalana mihazo ny commune ambanivohitra Androvakely. Lalana izay famezivezen'ny mponina sy ny vokatra hatrizay. Eny fa nareo fiara aza dia sahirana mandareto ary tapaka tanteraka ity lalana ity rehefa vanim-potoana ny fahavaratra izay isan'ny mampitaraina ny mponina ity. Ankoatr'izay dia isan'ny dia lasibatry ny fandalovan'ny cyclone gezany ihany koa ity commune Androvakely ity. Betsaka ireo olona no ravafananana. Fa anton'izay indrindra dia nitondra ny voatsirambon'ny tanany ny solombavambahoaka eto Ansourbe na ny mifanampiana ireo tsabona. Ity moa zany dia commune nandalovan'ny cyclone, misy trano, misy filatsaham-baratra ary ny ten'Andriamanitra dia manao hoe manapia an'ireny kambotsy sy mahantra sy manano tena ireny dia izay ny tena antondiana iteto dia tsy misy resaka inona fa asa soa hoentinay manasoa amin'ny mahasolombavambahoaka tompona andraikitra anay aty amin'ny ilany andrefana aty amin'ny distrika Ansourbe. Fanampiana nentina iteto dia ho an'ny olona bakizy na afaka CEPE 6e ny afaka BPC seconda dia ireo antitra nomena voli, nomena volany, nomena sotro, nomena zinga, nomena ihany koa valopy. Osolombody akoa commune anankivalo moa zany miandreketako aty amin'ny ilany andrefana aty amin'ny distrika Ansourbe. Efa nomeko fanampiana fitaovam-pianarana ny commune Bernono Ambatomanoana Atanety be dia mbola hitoya fa tsy maintsy miato kely satria tsy maintsy mila vola fotoana ny anatanterahana an'izany fa tsy maintsy ho avy zay any amin'ireo commune izay mbola tsy nahavitana an'izany fanampiana izany. Isan'ny nisitraka izao fanampiana izao ihany koa ireo fikambanam-behivavy eto amin'ny commune Androvakely. Totaly zany ny fitambaran'izy ireo manodidina amin'ny rivo. Ao anatin'ilay fanampiana izay nataon'ny député dia mahakasika ny hoe faharefoana, hoe marefo olona sahirana, ny zokolona, ao koa atao hoe kilemaina, ny kamboty, manantena, olona fa tena hoe sahirana zany tsisy pia. Makatelo ny fandraisanay an'izao zavatra zao sy fahitsanay fa mahafaka mijery anay tokoa nareo ary mbola hijery anay mandrakariva amin'ny fotoana izay mametsy. Raha ny eto amin'ny commune ambanivohitra Androvakely dia misy fokontany valo. Miaina ao anatin'ny fambolena sy ny fiompiana avokoa ny akamaroan'ny mponina ity. Fiainany vondron'olona marefo izay hatrany dia nitondra fanampiana ho an'ireo ankizy tsy misy pia ao amin'ny ankany Mamitina Ambohimangakely ny vondrona Kisiana ho fanohanana azy ireo. Ankoatra ny fanampiana ireo ankizy dia maniry ny anana fitaovana ahafahana mampivelatra ny fambolena iantohana ny fiainana andavanandrony ny ankany mba tsy hantehatra loatra amin'ny fanampiana noho ny fitombony ankizy tezaina Mamsoa Hortensia Tately Andriambelo. Ankizy amam-bolana hatramin'ny 12 taona no tezana ao amin'ny orphelinat Mamitina ny Ambohimangakely. Ny ankamaroany ireo ankizy tsy misy pia, misy amin'izy ireo no kamboty saingy misy ireo nariny pitaiza azy, misy ihany koa no zazakambana avy any amin'ny faritra Tsimotsinana Nosy any ka navotana tamin'ny loza izay mety ho nahazo azy. Ireo no taizan-drakotoniaina ary renim-pianakaviana nanokatena iompana amin'ireo zaza tsy misy pia. Ny taona 2012 no nanorena ny orphelinat Mamitina. Olona tsara sitrapo kosa ny manolo-tanana amin'ny kojakoja ilaina amin'ny andavanandro ka nahafahana ny karakara ireo zaza ireo. Tsy misy ny fandraisana anjara avy amin'ny fianakaviana ankizy fa maimaimpona avokoa ny fikarakarana rehetra. Manampitosika izany ny fambolena legioma sy vary izay toana ara-tsakafo. Antony nanaova ny tompona andraikitra fangatahana fitaovana. Tea vita tena ara-tsakafo zay amboly izay azonay ambolena voalohany indrindra amin'izany moa zany ny vary tsy manana fa tsy angady tanana 5 dia charrue anankiray. Velaratananay nefa 20 hektara tokony hoe mahavelona anay dia teo no natonga anay nanao fangatahana tamin'ny zareo fa mba tea vita tena ara-tsakafo zay. Manampibetsaka ny fitoerana ny fanomezana tolotra ireo malala-tanana tahaka ny natao ny vondrona action hatramin'izay. Raha tamin'ity taona ity no voasafidy ho anisan'ireo akany mahazo toana isam-bolana avy amin'ny vondrona. Izy ireo izay miezaka ny hamaly ny tena filany akany
antony nanomezany fitaovana ahafahany akany maleo tena ara-tsakafo. Hoe manana tandry zareo dia te mba aleo tena ahafahany tsy miankina amin'ny afatsony na amin'ny famelomana an'ireto ankizy reto zany dia anome kubota ho an'zareo zany zahay ahafahany orphelinat maleo tena ara-tsakafo. Ao anatin'izany koa zahay miara-miasa amin'ny orphelinat dia maka vary amin'zareo ahafahanay manampy ihany koa ny orphelinat hafa. Samy manana ny antony nahatongavany tato ireo ankizy tsirairay ireo saingy mametraka tanjona kosa izy ireo amin'ny hoaviny. Za teraka herinandro ny tonga tato. Za zao 13 ans. Le toerana nisy anay tamin'ny taloha toerana tsy azo itezaina kambana. Dia izay ny antony andefasana anay taty dia niraisiny izay. Tanjoko fiainana mba ho lasa danseuse. Tamin'ny 2019 ny tonga tato. Izay tany amin'ny faritra mipetraka dia tsy dia maharaka le collage dia mifindra taty. Te ho lasa gendarme. Tafiditra tao anatin'ny etaetany akany ny fahazoana ity fitaovana entina manatsara ny fambolena ity iantoka ny filana ara-tsakafo mandritry ny taona. Tsy voasambany no nanampy ireo olona manana fahasahiranana eto Madagasikara ny vondrona action fa efa fomba entiny vondrona miantso ireo mpisehatra rehetra ihany koa mba hanoana ireny akany mila fanampiana ireny. Lafim-baovao fatateraka nahazo fiofanana momba ny fizarana vaovao marina avy tamin'ny ORDH ireo mpikirakira serasera any Menabe tanjona ny fitaratra eo amin'ny resaka serasera sy ny fizaram-baovao marina ny tanora sy ny mpanao gazety any an-toerana. Isabelle Jouda Celestine Andry Marson. No amafisina ny haizatra sy ny traikefa ny tanora ary ny mpanao gazety eto anivo ny hainy vakijery Morondava mba isiany famoahana vaovao voamarina sy maripotra mivoaka avy eto anivon'ny faritra ka ny afilamatra ny faritra Menabe no tanjona ao anatin'izany. Fitaizana ny olom-pirenena mba ahafahany izy ireo misitraka ny zavatra ataontsika hoe azo fantarina maripotra ary misy ny fanjohinan'izay ka mba zavatra marina sy azo antoka no ekeny be sy ny maro fa tsy honontsony dia zay honohono zay zany no ialana fa mifampitaiza ary hotaizana ireo tanora ireo na dia mirosotsika amin'ny fisian'ireo réseaux sociaux isan-karazan'ireo dia tsy maintsy apetraka ihany kosa fa mba mila zavatra matianina ary mba mila zavatra mampisongadina fa mendrika ary afaka mampiely sy mivoy an'izany reto tanora sy mpanao gazety amin'ny ankapobeny ato amin'ny faritry Menabe reto dia mba ho filamatra ny faritry Menabe fa raha vaovao miainga avy ety zany dia tokony vaovao azo ny rehetrarehetra tafina sy tarafina fa zavatra maripototra ary mitsinjo ny fiarovana ny fandriampahalemana sy ny filaminana ato anatin'ny faritra. Afapo ny solotenan'ireo tanora. Mitombo ny fahalalana zay aloha voalohany indrindra satria taloha tsy nahalala an'izany mi zany. Amin'izao zao mahalala. Faharoany mahay koa aho satria asa sarotra ity fanaovana gazety ity. Ka raha mahazo vaovao, mahita raha vaovao dia aza malaky hanaparitaka fa mila mamakafaka, mandalina, mikaroky ny zava-marina sy maripototsy. Ny tanjona koa zany efa mahafarako hoe misy vaovao zany tokony fotopotorina zany hoe marina le raha dia tao miviana dia tahiza zay vao afaka aparitaka. Mahazo vahana ny fizaram-baovao ao anatin'ny tambazotra tserasera ka izany no antony nanomezana vahana ny tanora na izao fiofanana izao mba hitaiza ireo olom-pirenena amin'ny alalan'ny fizaram-baovao marina raha fiaraha-miasa amin'ny comité de paix sy ny ORDH ilontsera no nahavitana izao fifampizarana izao.
tanterahana ny Mahajanga ao anatin'ny herinandro nanomboka ny 7 Jolay hatramin'ny 2 Aogositra ny Zaikabe ny Fimpima mandritra ireo fotoana ireo no ijerena ny teboka entina hanatsarana ny tontolo sy ny rafitra kabary malagasy ho fantatra amin'ny fionana ihany koa izay ho filoha vaovao ny Fimpima sy ny toerana hanatanterahana ny fionambe manaraka ny aina Romeo Aldina. Miaro sy manonotra fomba mampitenenana malagasy amin'ny alalan'ny kabary izay no antom-pijoroiny ny Fimpima na ny fikambanana pikabary malagasy. Fikambanana pikabary zokiny indrindra izay efa nijoro tao anatin'ny 13 taona mielipatrana manerana nosy ny Fimpima hatrany ampitan-dranomasina. Firenena efa 30 amin'izao no mivondrona ao aminy. Tamin'ity taona ity ny renivohitry ny faritra Boeny no nandray ny Zaikabe andiany fahenina tao aoriany ny tany Matsiatra ambony. Mandritra ny herinandro ny Zaikabe ao anatin'izany no ijerena indray hanatsarana ny satafototra ny fomba fiasana ny tarazon'ny fikambanana satria fotoana iray eonandreo mpikambana rehetra io. Amin'ity fotoana ity ihany koa no hanatanterahana ny fifidianana indray izay tampana ny fikambanana amin'ny 4 taona ho avy. Ary ankoatran'izay dia zava-dehibe loatra ny fifaneraserana ny mpikambana fifanakalozana kolontsaina amin'ny alalan'ny tranoeva izay hita eto Mahajanga hanasana ny vahoaka amin'ny Mahajanga rehetra satria raha tonga eto ianao dia efa mahita trano hoe ohatry ny ahoana ny any Toliara, ny any Antsiranana, ny any Fianarantsoa, ny any Tomasina sy ny maro hafa. Misy ny takariva isan'andro izay anehoana izay kanto isa-paritra izay fa ny alakamisy ihany koa dia misy ny ataonay hoe faribolan'ny pikabary dia amin'izay fotoana izay afaka mifampidinidinika mifanakalo. Ilay takariva mantsy seho kanto, hira, fanehoana fitafy, fanehoana ny taovolo, dia mampiavaka ny isa-paritra. Fa ilay faribolan'ny pikabary kosa ataonay ny alakamisy dia tena takalo mihitsy, ifanakalozana mihitsy ohatra hoe famaninona ny Toliara any no maharitra ela izay voalevina ny olona rehefa maty. Ahoana koa raha misy fangataham-bady ohatra fokoro samihafa, izany hoe tena fifanakalozana. Dia tsy ny any ivelany ihany fa izay koa mba mianatra ny eto toerana. Dia efa misy koa zany ny olona avy eto toerana hitafa aminay momba ny fomba sakalava zany fomba mampanao. Trandraka tany mena moa ka volotany no arahana dia fifaliana ho anay fohy be ny fikambanana pikabary malagasy maneran-tany ny tonga eto Mahajanga ankehitriny. Ny alatsinainy 7 Jolay 2024 no nanokafana ny Zaikabe ho an'ny Fimpima. Nisy ny diabe ny arahan'ny mpikambana rehetra narahana fitsidiana fampiratiana manodidina ny tontolon'ny kabary malagasy ary fanolorana maro boninahitry ny kanto. 7 ny nahazo ny laharana commandeur, 4 officier ary 3 ny tolorana chevalier. Piofana vaovao 2 ihany koa no navoaka ary mpikambana raikitra misa 4 no niraisina. Amin'ny maministera piany Fimpima ny ministera serasera sy ny kolontsaina dia nandefa iraka manokana ny ministra Gaskara Fensoa nanotrina sy nanokatra tamin'ny fomba ofisialy izao Zaikabe ny Fimpima tanterahana aty Mahajanga ny 7 Jolay hatramin'ny 2 ny volana Aogositra 2024 ity. Ny toy tamin'ny fivorian'ny anteny mera fohy be sy tatitra isan-karazany zany ny tolakandro ny fanokafana. Lohahevitra raisina amin'ity Zaikabe atao eto Mahajanga ity no hoe kabary malagasy manandratra ny teny, manandratra ny tany, manerana izao tontolo izao. Rehefa ndresaka vaovao ara-kolontsaina amintsika dia ho tohizantsika amin'izay ny vaovao an-tsary amin'izao ataondro izao. Na dia ao anatin'ireo firenena andalam-pandrosoana aza i Madagasikara dia tsy tara amin'ny fivoarana misy indrindra eo amin'ny tontolon'ny nomerika sy ny teknôlôjia. Efa maro ireo tanora malagasy no manana ny maha izy azy raha ny sehatra ny filalaovana jeux vidéo indrindra ny Tekken. Efa miroborobo tanteraka ity lalao ity ankehitriny ary efa maro ireo tanora malagasy nandray anjara tamina fifaninanana iraisampirenena. Kantona Nevorson Tantely Andrembelo. Tsy ambakan'ireo tanora any ivelany ny fahaiza-manao ireo mpilalao malagasy raha eo amin'ny tontolon'ny jeux vidéo amin'izao fotoana izao. Anisan'izany ny jeux Tekken. Efa maro ireo mpilalao nitondra vokatra tsara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ity sokajy ity raha ho an'i Madagasikara manokana. Efa misy mihitsy ny fikambanana ivondronan'ireo mpakafy sy mpity ny Tekken izay antsoina hoe Tekken Madagasikara izay nitsangana tamin'ny taona 7 Tekken Madagasikara dia vondrona ankizy niforona tamin'ny 2017. Tamin'izany izay nanana ambition hoe
mba ohatrany eo any izany hoe hitondra Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy any amin'ny avolenta indrindra. Dia ny ezaka teo izay moa zany nametraka ny hoe inona avy ny zavatra ho atao sy ny hetsika tokony atao. Dia tao anatin'izay maro ny hetsika efa nataonay efa nanangana championnat anankiray izay izay mandeha isam-bolana izay antsoina hoe next level play. Dia nisy ihany koa avy eo hoe nisy initiative hoe zao itsika mba hikarakara hetsika ho an'ny vehivavy fotsiny. Dia namorona le fighter izahay juste fotsiny hoe ho an'ny vehivavy izy izay nahitantsika ny championnat maromaro tao nisy an'ny Kimi, nisy an'ny Sentaku tao dia nisy an'ny io izay anisany hoe nisokatana be teto Afrika foana zany zareo isaky mivoaka. Ho fampivelarana trany izay jeu tekenina izay dia isy ny fifanana antsoina hoe moraingy ho tanterahina ny 7 ka hatramin'ny 17 ny volana aogositra ho avy izao eny amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina. Fiara-miasa ny tekena Madagasikara sy ny orinasa iasa. Le tournoi open misokatra ho an'ny olon-drehetra na ankizy na olon-dehibe na atonontonony afaka misoratra anarana daholo efa disponible eo amin'ny tekena Madagasikara sy ny page moraingy ny lien d'inscription, l'inscription en ligne na ihany. Zay moa zany ny condition satria le izy na ny any avelany ary tsy afaka misoratra anarana amin'le izy. Dia en ligne ny inscription dia ao tonga dia mametraka an'le izy fotsiny mameno an'le mora kely manokatra an'le izy fa efa ao le roy ahafahana misoratra anarana amin'le événement. Isy ny loka sy ny amboara ho azon'ireo tompon-daka amin'ity tournoi moraingy ity. Lafim-baovao manodidina ny tontolo fampivoarana ny horonan-tsary malagasy no andehanaka tonantsika ny vaovao an-tsara n'izao ataondro izao. Tsy mitsahatra mivoatra ny tontolon'izay sary mihetsika malagasy amin'izao fotoana izao indrindra amin'ny resaka kalitao ara-teknika. Miezaka mamaly ny etaeta ny mpijery sy ny mpankafy horonan-tsary ireo trano mpamokatra. Ankoatra izay lafiny ara-teknika izay nefa dia anisan'ny tanjona ho an'ireo mpamokatra horonan-tsary ny hitondra fanabeazana eny anivon'ny fiarahamonina ho an'ny horonan-tsary famato izao izay hivoaka tsy ho ela dia mitodika tanteraka amin'ny fampahafantarana ny kolontsaina sy ny fomba malagasy ny tantara. Andehety ny kanto Ranavaroson ny mahakasika izay horonan-tsary famato izay. Efa manomboka hitantaratra ny fivoarana tontolo ny sarymetsika malagasy amin'izao fotoana izao. Na eo amin'ny lafin'ny sary zany na ny fotoatiny ary ihany koa ny fampiasana fitaovana avolenta. Anisan'ny mamaly izany rehetra izany ny horonan-tsary vaovao famato izay manasongadina ny kolontsaina sy ny fomba mampanao malagasy. Tantara tena maneho ny fomba malagasy ny aretsaina malagasy famato. Ny famato zany dia hery fiarovana nampiasaina teo amin'ny fiarahamonina malagasy ny arovana tanàna na fananana na olona izy io. Ny safidinay io hevitra io zany ho avadika ho sarymetsika malagasy ho alefa tamin'ny start time sa mba ialana amin'efa loha hevitra mahazatra antsika amin'ny sarymetsika efa mandeha hita amin'ny fahitalavitra na hitantsika eny fa mba tena hoe loha hevitra hafa sy miavaka mihitsy izy io izay manasongadina ny kolontsaina sy ny fomba malagasy ao anatin'izay izay nampiasan'ny fiarahamonina tamin'izany mba hampirindra ny fiarahamonina ka io no navadika ho tantara mba ho entina ho aseho. Tanjona amin'ny fandefasana ity sarymetsika 100% malagasy ity dia nitondra fanabeazana sy fahalalana eny anivon'ny fiarahamonina. Efa somary any anatina zavatra sy tontolo hafa ny film malagasy amin'izao, sarymetsika malagasy amin'izao. Lasa somary manaraka ny teknôlôjia sy ny fivoaran'ny teknôlôjia kokoa dia indraindray ohatra ny adinontsika ilay any amin'ny resaka maha-malagasy atsika sy ny resaka fomba mampanao rehetrarehetra maha-malagasy dia izay no hitondrana le izy hoe andao hoentina ao anatin'izay ity fanombohana ity ao anatina fanabeazana na any anatina fitondrana miverina any amin'ny loharano raha izay no afaka hitenenana azy kokoa ny ireo taranaka sy mijery sy manaraka ny fahitalavitra. Ary misy lesona be dehibe afaka raisina sy afaka tovozina ao anatin'ny famato indrindrindrindra ny fampianarana ny taranaka teoriana amin'izay satria raha manontany ny ankizy amin'izao fotoantsika hoe fantatrao hoe izany famato tena mino mety raha ao anatin'ny 50 no mahavaly azy mety hoe tsy tena mahavaly akory fa mety fatapatany fotsiny zany hoe famato zany inona dikan'izany
dia zay sady mitondra fanabeazana mitondra fitaizana no mitondra ihany koa fampahafantarana ny tantara sy ny fomalazana malagasy. Aritra roa volana mahery eo no andefasana ny famato izay ahitany episode 7. tapitra ny vaovao an-tsary rapitsika mbola iaraketriana tao anatin'ny vaovao an-tsary ka aza misaraka amin'ny televiziona malagasy ary feloma tompoko lasy tompoko vavy.